tontolo politika kosa indray tsy tokony andro ny 24 intsony ny fanesorana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hoy ny fanazavana nentiny antoko politika Freedom tarindramatoa Lalatina Rakotondrazafy miantso ny fandraisana andraikitra ny solombavambahoaka araka izany ity antoko ity manameloka kosa nefa izy ireo ny mety isiny ny fananganam-panjaka. Tsy mandeha ny fiainam-pirenena ary very ny fahatokisan'ny malagasy ny filoham-pirenena araka ny fanambarana navoaka ny antoko Freedom androany nandritra ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny Fohibe ny tetsy Antanimena. Tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana ivelan'ny lalam-panorenana hoy Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Sosokevitra nentin'ny Freedom ny tokony andraisan'ny solombavambahoaka andraikitra ary hanaovan'izy ireo indray amin'ny fangatahana fametrapelan'ny filoham-pirenena. Ny andininy fahatelo amby zato ao anatin'ny lalam-panorenana dia mametraka fa azon'ny solombavambahoaka atao tsara ny manao mise en accusation amin'ny ampangan'ny filohan'ny repoblika amina tsy fanarahan-dalàna, tsy fanarahana ny lalam-panorenana indrindra na ihany koa amin'ny ataontsika hoe fihetsika anankiray izay mifanohitra tanteraka amin'ny andraikitra mahafilohan'ny repoblika azy. Misy zavatra anankiray flagrant na mibaribary loatra dia tsy inona akory fa ilailainga dia tsy inona io zavatra io fa ilay lettre de démission izay nambara fa nataon'ny Premier ministre teo aloha Jean Ravelonarivo izay tsy nisy tamin'ny andro ny fahavalon'ny volana avril namoahana ilay didim-panjakana. Fandraisana andraikitra ny solombavambahoaka izay nisoritan'ny Freedom fa tokony ao anatin'ny fitaoam-pivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena no hanatanterahana azy. Filohan'ny antenimiran-dolona no mandray ny fahefana raha-tany ity tonga amin'izay mise en accusation miabotirana tonga amina déchéance amin'ny filohan'ny repoblika izay. Tsika tsy tokony hivoaka ny cadre constitutionnel satria tsy mahazo saziana intsony ilay firenena na hanaovana fahirana ndraika hoe tsy hoekeny ny sehatra resam-pirenena. Ny lalam-panorenana ihany koa dia mandidy fa 30 ka hatramin'ny 90 andro ihany ny fe-potoana omeny lalam-panorenana tsy maintsy hikarakarana fifidianana vaovao. Mitaky ny fanajana ny fahalalana maneho hevitra ary ny anokafana ny kianjan'ny demokrasia na ny fanomezana toerana afaka hanatanterahana hetsika famorim-bahoaka ihany koa ny Freedom.